Ampitomboan'Andriamanitra ao aminao indray ny fahasoavany sy ny fiadanany ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy atsika. Amen. Dia manasanao hanaraka izao fotoam-bavaka izao. Dia hivavaka antsika tompoko. Mideranao izay ry Andriamanitra rainay noho ny fahalebiazanao. Satria ny lanitra mihitsy no mitory ny voninahitrao ary ny abakabaka no manambara ny asan'ny tananao. Menika ny ankalazainy izay rehetra manam-pofinainy anao. Koa amin'ny fo falifaly manana anao Andriamanitray no hanandratana ianao. Ianao no reharehan'ny falahinay ary ho santsaininay ireo fahagagana rehetra nataonao. Hijoroana ivavolombelona izany. Misaotranao zahay satria nalohana izay rehetra efa ho lava ianao ary nampitraka izay rehetra ny tanondrika. Efa namoto sy nampavokatra ny tany ianao ka nahatonga haninao anay isanandro. Ankehitriny manatona anao ao amin'ny Jesosy Kristy zanakao izahay. Mitenena aminay Tompo, ampahirato ny masonay mba hahita zava-mahagaga ao amin'ny teninao indray. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mila miditra fiangonana. Izany indray havana no hevitra ho banjintsika amin'ity andro anio ity. Dia mbola ho ampitomboana aminao hatrany ny fahalalana amin'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonantsika. Tsara aloha faritany ety am-piandohana. Inona marina moa ity hoe fiangonana ity? Raha ny soratra masina ny raisitsika, raha ny testamenta taloha manokana ny raisina, dia ny teny hebreo hoe kahal no nanondrona ny fiangonana. Raha dika tsotra dia hoe ireo izay natsoiny Jehova.
ary io dia niantsony manokana ny zanak'Israely, natsony ho fiangonany, natsony hivavaka sy hanompo azy. Ao amin'ny testamenta vaovao kosa, ny teny grika izay nanoratana amin'ny testamenta vaovao dia manondro ny fiangonana ho eklesia, avy amin'ny teny anankiroa ek sy kaleo, zany hoe olona nantsona hivoaka amin'ny toerana anankiray na avy amin'ny toerana anankiray. Andriamanitra moa no miantso noho izany an'Andriamanitra ny fiangonana. Mizara roa ny famaritana ny fiangonana amin'ny ankapobeny. Dia ao voalohany ilay fiangonana fandehanantsika mivavaka isan-kerinandro farafahakeliny, izay voafahatra ao anatin'ny toerana anankiray, io ilay antsoina hoe église locale. Fa ny faharoa kosa dia ny fiombona ny mino an Jesosy Kristy rehetra maneran-tany. Io dia Jesosy Kristy ny lohany. Io ilay antsointsika hoe fiombona ny olona masina. Io ilay église universelle. Zay ny fiangonana tsara no ahafantarana azy ety am-piandohana. Mila miditra fiangonana isika satria voalohany mitodika amintsika amin'ny mahafiangonana Andriamanitra. Mitodika amintsika amin'ny mahafiangonany Andriamanitra. Ny Baiboly manontolo dia mitodika amin'ny fiangonana. Na ao amin'ny testamenta taloha izay itodiany manokana amin'ny zanak'Israely, na ao amin'ny testamenta vaovao izay itodiana manokana amin'ny fiangonana rehetra maneran-tany, fa tsy hoe ireo pistiliany akory no mitodika amin'ny fiangonana. Zany akory tsy manakana ny hoe ny olona tsiraray dia afaka mamaky, afaka mandre ary itodia an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra masina, fa amin'ny ankapobeny dia mitodika amin'ny fiangonana ny soratra masina. Ny zanak'Israely ny ao amin'ny testamenta taloha jerentsika teo amin'ny fotoana izay anombohany, efa hiomana hiala ny Egipta, izany hoe hiala amin'ny Andriamanitra tsy izy, hiala amin'ny fanompon'Andriamanitra tsy izy, fa handeha hanompo an'Andriamanitra hivavaka amin'ilay Andriamanitra tena izy. Nanomboka teo no nantson'Andriamanitra hoe fiangonana. Exodus 2:20-7. Efa hifarany eo amin'ny loza 10 ny famaizan'i Jehova ny Egyptianina any Farao raha teo, dia natson'Andriamanitra amin'izay hoe fiangonana ny zanak'Israely. Raha hitsambikina aty amin'ny testamenta vaovao isika, Jesosy Kristy mihitsy no nampiasa amin'ny teny hoe fiangonana. Ao amin'ny Matotiko 5:20 dia fantatsika fa mitodika amin'ny Petera izy, ka miteny hoe ianao no Petera, ary amboniny vatolampy ity no haoriko ny fiangonako. Ny teny grika izay nanoratana voalohany amin'ny testamenta vaovao dia mampiasa ilay teny hoe eklesia mihitsy eo, dia ilay fiangonana. Ary tao no nampiasana voalohany ny teny hoe fiangonana raha ny ao amin'ny testamenta vaovao no resahantsika. Tsy ilay fiangonana fandehanantsika mivavaka isan-kerinandro na ilay hoe église locale io ambaran'ny tompo io, fa ilay fiangonana izay iombonana ny mino maneran-tany, ilay hoe église universelle. Ary io ilay fiangonana iombonana ny mino maneran-tany io mampakary ny tompo hiaraka aminy ho any an-danitra, zay ilay hoe amin'ny andro fampakaram-bady rehefa miverina eny amin'ny raon'lanitra izy. Riavana, mety efa nandre tenin'Andriamanitra ianao ka voatsindro no taponao, ary efa nibebaka. Tsara izany, fa tsy ampy izany. Tsaroa fa Andriamanitra tsy niantso anao hitokamonina na hanavatena, fa niantso anao hiombona amin'ny olony masina, miantso anao hiditra fiangonana. Raha te handray tsy tapaka ny afatra sy ny fanambarana ary ny fampaherezana ianao, arak'izay fanazavaina teoria aloha. Faharoa, ny fidirantsika ho isan'ny fiangonana no fidirantsika ho isan'ny tenan'i Kristy. Miditra fiangonana isika vao tafiditra ao amin'ny tenan'i Kristy. Efa enitsika rehefa nambara tamintsika hatrany hatrany, mba mafisina amin'ny Efesianina 5:17,
fa Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana ary isika no tenany. Araka ny nambarany hoe ny lahy no lohan'ny vavy tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Fiangonana zany no tenan'ny Kristy aty an-tany. Ka na dia samy hafa azy isika. Araka ny tenan'ny soratra masina ihany hoe isika na dia maro aza dia tena iray ao amin'ny Kristy. Raha mamaky tsara ny Korintianina voalohany toko 2:20 ianao dia ahita fa na dia samy hafa fiaviana, na dia samy hafa volon-koditra, na dia samy hafa farim-pananana, farim-pahalalana, isika rehetra dia tena iray tokoa ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny Kristy. Ary izay fiambonantsika ho tena iray izay, raha mamaky tsara ny Korintianina voalohany toko 2:20 ianao, izay manazava tsara, fantatsika tsara ny hoe ny tenantsika dia hitambarana singa marobe, ny tanana, ny tongotra, ny loha, ny vava, ny orona. Izany singa rehetrarehetra zany dia samy manana ny asany avokoa. Ary ny zavatra vita amin'ny tongotra tsy vita ny tanana, ny zavatra vita ny vava tsy vita ny sofina, fa mifameno ireny. Dia izany ny kisary ny fanampontsika n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana. Samy mitondra ny talenta sy ny maizy azy sy izay fahasamihafana izay mba hanome zavatra tsara, hanome zavatra tena miombona mandeha amin'ny tanjona anankiray. Tsy misy ny hoe raha nakany am-piangonana dia ny tongotry fotsiny no tonga tany am-piangonana fa ny ambony vatako rehetra dia nijanona tany an-trano. Tena iray isika ary sarobidy izany tompoko amin'ny maha-fiangonana antsika. Ireo baiko izay napetraky ny tompo mba ho ataontsika ety an-tany dia hataontsika amin'ny maha-fiangonana, ary amin'ny maha-fiangonana ihany no azontsika hanaovana izany. Raha miteny ny tompo alohan'ny alana ety an-tany hoe mandehana any amin'izao tontolo izao nareo ataovy mpianatro ny firenena rehetra ka manjary miteraka asa misiona etsy sy eroa amin'ny alalan'ny fiangonana no anaovantsika izany. Manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, amin'ny anaran'ny fiangonana no azontsika hanaovana izany. Fa tsy misy mahazo manao izany amin'ny anaran'ny tenany, na amin'ny anarana fikambanana, na amin'ny alalana fiaraha-mivavaka tsotsotra. Tsy maintsy amin'ny anaran'ny fiangonana izany. Ary rehefa tonga ao am-piangonanao mba haharitra amin'ny fiangonana, mba haharitra amin'ny fiandrasana amin'ny tompo, dia amin'ny anaran'ny fiangonana no hanatanterantsika ny firaisana latabatra aminy, dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izany. Izany no nambaran'ny tompo fa tokony ataontsika ahatsiarovana azy mandra-piaviny eny amin'ny ranolanitra indray. Rehavana mila miditra fiangonana isika, satria any no ahitantsika ny fiombonana izay nanomeza amin'ny tompo baiko mba hiainantsika mpanaradia azy. Tsy le trano loatra ny zava-dehibe fa le fiombonana. Ka mila tafaray amin'Andriamanitra isika dia tafaray koa amin'ny olona izay nantsony hiaraka amintsika ao amin'ilay antsoina hoe eglizy lokale. Rehefa tsy tafaray eo amin'ny eglizy lokale ianao dia tsy ho tonga ao amin'ilay fiombonan'ny olona masina na le eglizy universelle mihitsy. Rehavana, tsy filozofia akory ny fanarana an'Andriamanitra ka hoe ny saiko any efa manaiky eny na tsy tonga ny am-piangonana aza tsia ny tena tsika manontolo, ny maizy atsika rehetra ileo hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra. Ny finoana dia famalina ny antson'Andriamanitra, izay le eklesia efa nazavaina tery aloha. Ny finoana dia ny fanatonanao an'Andriamanitra hamaly izany antsony izany, araka ny voasoratra hoe mba hatolotra reo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Izany no sitrak'Andriamanitra dia fanimpopana mety hataonareo izany. Mety halaim-pana tokoa mantsy isika amin'izao andron'ny coronavirus izao, amin'izao andro hikatonan'ny fiangonana izao, mahita sy mandray fanampampivavahana amin'ny alalan'ny tambajotra serasera tahaka izao dia ny hoe ohatran'ny mety ihany aty an-trano, tsy lany frais, tsy lany fotoana mivezivezy, alao ihany atao ohatran'izao. Eny ry havana, satria noho ny ame anara-pahasalamana
dia mety mbola mikatona ny trano fiangonana, fa raha mbola azontsika atao dia zava-dehibe ny fiombonana. Tsy ahasolon'ny fiangonana na oviana na oviana izany. Mila manantona amin'ny tompo isika fa izy ny lohan'ny fiangonana. Zay ny voalaza amin'ny Efesana 5:7-8. Kristy ny lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Isika rehefa miombona ao amin'ny fiangonana dia tonga ny tenan'ny Kristy arak'izay fanazavaina tery aloha. Ka rehefa tsy ao amin'ny fiangonana ianao dia tsy isan'ny tenan'ny Kristy ianao zay. Ary rehefa tsy isan'ny tenan'ny Kristy ianao dia tsy isan'izay hovonjeny arak'izay nambara ao amin'ny Efesana 5:7-8 teo. Ry havana, hamarana izao afatra izao ao. Jesosy Kristy mihitsy no miteny, na aiza no iangonan'ny roa na telo amin'ny anarako dia ho afovoany aho. Zany hoe izy mihitsy no manao fotoana amintsika any am-piangonana, manao fotoana amintsika eo amin'ny fotoam-bavaka izay iombonantsika. Everiko fa tokony hanovany fomba fisainanao rehefa ho any am-piangonana zany. Tsy fotoananao amin'ny mitondra fivavahana, tsy fotoananao amin'ny namanao, fa fotoananao amin'ny Jesosy Kristy ny fotoana handehananao makany am-piangonana. Tokony hanova zavatra zany satria ny asa fanompona ataonao rehetra amin'ny anaran'ny fiangonana dia hiarahanao amin'ny Jesosy Kristy. Ko aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Ary izay manatsofona ho ny tenin'ny soratra masina, aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ivavaka isika ry havana. Misaotra ry Tompo nanorina ny fiangonana tetỳ an-tany. Mba azonay manatona anao, mba azonay miombona ho tena iray ao aminao, ary azonay manompo anao koa, manatanteraka ny baikonao. Misaotra ry Tompo mampijoro anay ho fiangonana ho iraka ho ety amin'izao tontolo izao. Ary zany no hivavahanay ho an'ny tompona andraikitry ny fiangonana rehetra maneran'izao tontolo izao. Mba hanomezanao azy ireny fahendrena, fahatahorananao, ka hitondrany ny fiangonanao araka ny sitrakao. Hiatsaronay ireo mbola tsy manana fiangonana hidirana, mba hitombony amin'ny fahalalana sy ny fanomponanao. Tareo amin'ny fanahinao izy ry Tompo, tsy hitokamonina, ka mora hamoy fo. Reo izay efa ao anaty fiangonana kosa, no faharetana sy fahatokinanao. Dia mitodika aminao izay, amin'izao ahatsiarovany maneran-tany ny renim-pianakaviana izao. Tompo, kasio ny fon'ny reny rehetra izay mbola lavitra anao, mba hitodiany amin'ilay mpahary azy. Ampodio ny sain'ireo reny mafo, ary manao ranazy koa ny fiainan-tokantrano. Ampaherezo ireo reny miady rery mamelona ny zanany. Valiovavaka ireo reny voaitsakitsaka ka omeo ny anjarany. Omeo rariny
ireo reny voatsiratsira ny zanana sy ny fianakaviany, ary dia hitondra aimbo avao ao amin'ny isa tokantranony ray izany fankalazana ny fetiny reny izany. Dia misaotra ry Tompo, nanaiky ny aino ny vavakay, ary dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovana izany. Amen.